Marefy ny firenena raha toka tsy tanteraka ny fampiavana-pirenena noho izay indrindra ikarakara atrikasa makasika ny fampiavana-pirenena ny vondrona an-tanimena miaraka amin'ny antoko SGM ny fahaefatra sy ny fahadimy volana aogositra ho avy izao etsy amin'ny falidan-tanimena no izoran'izany toy izao ny tsara fantatra makasika azy ity. Ho anay ao amin'ny SGM zany dia tena ilaina tokoa ny fampiavana-pirenena satria ny raha malala zao mijaly ny vahoaka maro ny sahotaka eto sy eroa tsy milamina ny firenena ary indrindra ny soatoavana maha-malagasy itsika dia ny fihavanana tsika ihany no manana ny fahendrena io nentim-paharazana ka aminay zany rary ny sisiny raha atao ny fampiavana-pirenena ary hatramin'izay ka hatramin'izao efa nidradradradraina izy io ary nisy ny ray aman-dreny mitarika izy io nampihavana ka aminay zany firenena ty dia raha manana ka aleo anao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja mba hisiny firaisan-kina hanavotana an'izao firenentsika zao efa izay latsaka katerina tokoa any volana baka aminay an'izay manao an'izao hoe tany misy olobe tsy miala zaza aminay zany misy nantana tohatra eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fihavanana zany dia ny voalohany amin'izay miray aman-dreny ao ny zanaka ka ny ataonay eto zany dia mampatsiahy satria misy ireo ray aman-dreny ara-drazana misy ny ara-panahy ary koa misy ny ray aman-dreny izay mifidim-bahoaka eto amin'ny firenena dia mifidy am-pirenena zany dia manam-pahendrena ary atao angamba fa tsy adisona ho anay no manahitra azy amin'izao raharaha zao